Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka 9 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Raisin'ny baibolinao dia hijery isika ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 17 ho vakiantsika manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Samuela voalohany toko 17 manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Averiko ihany Samuela voalohany toko 17 manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Ny soramandry eo ambony arahantsika mamaky isa 2 manao hoe ny amin'ny Davida sy Goliata. Andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy tompona makina ny teny. Ary ny Filistina namory ny miaramila iady ka tafavory tao soko amin'ny Joda izy ary nitoby teo anelanelan'ny soko sy Azeka. Dia tao efasa damim. Ary Saul sy ny lehilahy amin'ny Israely dia tafavory ka nitoby teo amin'ny lohasan'ny Laha. Ary nilahatra iady amin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray. Ary ny Israely kosa dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray. Ary loasa no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiansiady nivoaka avy teo amin'ny tobon'ny Filistina. Goliata avy any Gata no anarany. Enina kiony sy irainjay ny alavany. Ary ny satroka fiarovan-doso varaina izy. Ary ny akanjo fiarovan-tratra ka ny lanjany akanjony varaina dia 10,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varaina tamin'ny tongony izy. Ary lefipoy varaina teo an-damosiny. Ary ny abeny razandefony dia tahaka ny voteniny mpaneniny. Ary ny lelalefony dia vy lanja sekely 900. Ary ny tondra ny ampinga lehibe nandeha teo alohany. Ary ny janona izy dia nianso ny miaramila n'Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady tsy Filistina vahao. Ary ianareo kosa mpanompony Saoly mifidiana lehilahy iray ianareo. Ary aoka izy idina etsy amiko. Raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izay. Fa raha resy kosa izy ka matiko dia ho mpanomponay ianareo ka anompo anay. Ary ilay Filistina izao efa niaiky miaramila n'Israely. Androany amay lehilahy iray aho iady amiko. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ny Filistina izany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema any Joda atao hoe Jese, izay nanana zanaka 7 rahalahy. Ary Jese dia efa zoky olona sy antom-panahy
tamin'ny androny Saoly, ary ny zokony telo lahy tamin'ny zanaky Jese lasa nanaraka ny Saoly nankany an-tafika. Ary ny anaran'ny zanany telo lahy lasa ny an-tafika dia Eliaba lay Mato sy Abinadaba lay avy, ary Isama no fahatelo, ary Davida no faralay, ary izy telo lay zokony lasa nanaraka any Saoly. Fa Davida kosa ny voivoy avy tany amin'ny Saoly iandry ny ondrindrainy tany Betlehema. Ary lay Filistina nanatona marainy sy hariva ka niseho 80 andro. Ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany, ento ity lango eran'ny efa ity sy reto mofolo ireto ho an'ny rahalainao, ka dia atero faingana ho any an-toby ho any amin'ny rahalainao. Ary ento eo amin'ny pifey arivo ireto fromazy didiny 10 ireto dia izahaona tsara ihany ny rahalainao, na manao hono ary itondray izay ahafantarako ny toetrany ao. Ary Saoly sy izy telo lahy mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny lohasahilaha niady tamin'ny Filistina. Dia nifomarana koa Davida ka namela ny ondry notandreman'olona, ary naka ny entana izy ka lasa nandeha ka araka ny nandidiany Jese azy, ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy, ary ny antokony miaramila izay efa ivoaka ilahatra dia nanakora iady tamin'izay. Fa ny Israely sy ny Filistina dia nilahatra iady nifanatrika miaramila. Ary Davida namela ny entana teo an-tanany mpiambina entana, dia niazakazaka nankeny amin'ny laharany miaramila, ary tonga teo nanontany ny aminy izay toetrany rahalainy. Ary ambola niresaka taminy izy indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharany miaramila ny Filistina ilay mpiansy ady. Lehilahy Filistina avy any Gata, Goliata no anarany, ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Ary io koa ny lehilahy amin'ny Israely, efa hitanareo va io lehilahy miakatra io, iaikany Israely no iakarany. Koa izay lehilahy mahafaty io dia ataony mpanjaka manan-karem-behivavy, ary dia omeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady ampandoavinketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Hoy Davida tamin'ny olona, ahoana nge no atao amin'ny lehilahy mahafaty io Filistina io, mahafatony maso ny Israely. Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia iaikany miaramila n'Andriamanitra velona. Ary ny olana malo hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokony nandre azy niteny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany, ka hoy izy, nahoana ianao no midiny ety? Ary amin'iza moa namelanao reny ondry vitsy reny any anefitra? Fantatro ny avinavinao sy ny faharatsian'ny fonao, fa izany ady no idinanao ety. Ary hoy Davida, moa maninona aho zao? Mba miteny aho, ka nahoana moa? Ary niala teo aminy ankany any amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo. Ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray. Ary noho ny reny olona niteny izay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly, ka dia naniraka naka azy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ketraka amin'io lehilahy io ny fony olona, fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida,
sy toanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatramin'izay ny ainana. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro indray ary nisy liona sibera tonga tao ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanezika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry. Ary noho ny andramatra izy dia no azomiko tamin'ny somo ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy nivonoiny mpanomponao ary io Filistina tsy mifora io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria miaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary io koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no amonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary nombanao anie Jehovah. Ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiana ary nanisy fiarovan-doha varaina tamin'ny lohany sy nampiakanjo ny akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida nameny ny sabany tamin'ny akanjony fiadiana dia nanandrana andeha, fa tsy mbola nahazatra azy izany ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary dia nesorony Davida ireny, nesorony Davida zany dia nitondrany tena teny an-tanany izy sady nifidy vato kilozy 5 tao amin'ny loasandrika ka nataony teo amin'ny kitapo fitondrany mpiandro-ondry. Izay teny aminy. Ary ny ansamitadiny koa teny aminy, teny an-tanany. Dia nanatona ilay Filistina izy ary ilay Filistina nandroso nanatona Davida sady teo alohany ilay lehilahy nitondra ny ampinga lehibe. Ary no nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'ny Davida, alika angao no atononao amin'ny teny. Ary nanozona ny Davida tamin'ireo andremaniny ilay Filistina sady nanao tamin'ny Davida hoe, avy ety amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny nofinao. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefipohy ary ny lefony, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny miaramila ny Israely izay efa noakainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary amelenao aho ka napaka ny lohanao. Dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatin'ny miaramila ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatry ny fiangonana rehetra izao fa sy sabatra na lefony, sabatra sy lefony no amin'izay ny Jehovah, fa ny Jehovah ny ady ary atolotra anareo eo an-tanany izy. Ary ho niainga ilay Filistina ka nanatona itsenan'i Davida, dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharany miaramila itsenan'ny Filistina. Ary nasofoka ny Davida tao amin'ny kitapony ny tanany ka nakavato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny ansamitady ka navo ilay Filistina tamin'ny andriny. Ary nilentsika tany amin'ny andriny ny vato dia potraka nikoka tamin'ny tany izy, toy izany nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vatona ny samitady. Fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy ary sy misy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nisangana teo amin'ny an'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatra ilay io ka nitsoahany tamin'ny tranony, dia namono azy sy nanapaka ny lohany. Ary no nitany Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny Filistina hatrany akaiky ny Gay sy ny vavahadin'ny Ekrona. Ary izay
vota amin'ny Filistina dia niampatrapatra teny amin'ny lalana mankany Saraima ary hatrany Gata ka hatrany Ekron. Ary ny zanak'Israely niverina avy nanenjika mafy ny Filistina ka namabo ny tobony koa. Ary ny lohan'ny Israely ary lohan'ilay Filistina dia noraisiny Davida ka nentiny tany Jerusalema fa ny fiadiny napetrany tao amin'ny ilainy. Amen. Etsika dia hianatra momba ny fiarovan'Andriamanitra. Efa maro ny zavatra hitako mahakasika an'izany hoe fiarovan'Andriamanitra izany. Ary ianao io efa impiry mitady voadonan'ny fiara na ho voadonan'ny moto fa iza foana ny miaro anao? Jehovah ny miaro anao. Avereno kely ny tantaram-piainanao ny amin'ny arovan'Andriamanitra anao. Fa ny zavatra misy amin'ny olona izay matoky an'Andriamanitra dia misy foana ny fiarovan'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia marina hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Teto anefa araka ny tsy soratra masina ity, araka ny tenin'Andriamanitra dia misy tantarana ankizy lahy anankiray mpiandrondry. Mbola kely tokoa izy ary tsy mahalala n'izany hoe manahoana izany ady izany fa mitifitra ny mahainy dia mampiasa vatikolonjy izy dia antsamitady izany ihany ny hainy satria mpiandrondry any anaty ala ny asany. Raha manontany karazana anarana ala ianao hoe inona ty anaran'ity hazo ity na hoe inona anaran'ity voninkazo ity, fantany Davida avokoa izany satria any ny mahalehibe azy any anaty ala any any izy sady mitendry mozika, any izy no mideran'Andriamanitra namorona ny salamo rehetra. Ny ankamarony dia tany ampiandrasan'ondry. Andriamanitra nefa manana ny fotoanany izay nandrata ny olona anankiray. Sy hoe koa re toy izao ny fiainanao dia hitazominao amin'izao foana mandrakizay. Sy hoe koa re miditra ny tokantranonao ianao dia ireo aloha ny entana hitanao ny tokantranonao ao dia hoy ianao sy maintsy ohatr'izao foana mandrakizay. Fa za milaza aminao hoe tsia fa io aloha no hitanao androany fa rahapiso miova. Halleluja. Halleluja. Aoka ny sainao atoky an'Andriamanitra fa ny saina sy miovaova dia arovan'Andriamanitra ny fiadanana tanteraka. Aoka sy ho refesitsika amin'ny fahalementsika ny herin'Andriamanitra tokony hiasa ao anatsika. Tadidiko sara nijery olona sary anankiray retany ziona tanana masina. Dia rehefa Davida mpanjaka ka antitra dia nitantara tamin'ny Solomona zanany izy. Ry Solomona zanako izy ianao ny anjimby amin'ny fanjakana. Fa zao no ampahereziko anao. Mahereza foana anao dia atanjaho ny finoana. Na dia azo lazaina tsy ho azo resena misy aza ny olana anankiray. Eo ny tokony ampijoro anao. Fa rehefa matanjaka ny finoanao tsy misy olana tsy hiva zany eo anatrehanao. Halleluja. Halleluja. Ary nampaherana misy zany hoe eo manoloana ny zavatra izay ilazaina fa tsy azo resena mihitsy. Atanjaho ny finoanao. Fa rehefa mijoro ianao dia sy maintsy hivoaka mpandresy foana. Esory aminao ny fanamelohan-tena. Esory aminao azakivy amin'ny fanenjehan'ny olona. Zay ny koa ny enjehan'ny olona ny amin'ny telefona izay ndefa sasika vola reny dia ozy ny olona oviana vita ny tempolo Solomona eto Madagasikara dia oviana tokanana fa zay tondra kisobe dehibe any. Dia iomezako fosiny sady sy valiko. Izy ihany ny marary fo fa ny asako mandroso ihany. Halleluja. Sy ny vavan'ny olona izay manezika na manaratsy dia hoe hiezaka mingana izy dia ho voafingana tsia. Ny anaty tsy misy zavatra fantatro eto ambony tany hafa sy Andriamanitra. Andriamanitra ihany ny fantatro. Dia hoy aho aminao hoe io ny fiainanao io tsy maintsy miovy io. Na dia manana olana azy ianao ka lazainao hoe zavatra tsy azo resena mihitsy io. Tena sy resiko io. Eo no atanjaho ny finoanao. Fa mahery ny Andriamanitra izay hivavahanao ry havana. Halleluja. Halleluja.
mahery ny Andriamanitra zay ivavahanao. Esory aminao ny ayay sy ny tahotra. Ako ianao ijoro manomboka amin'ny tsy androany tsy. Za manokana dia tena miasa. Ary asana lehilahy no atao. Misy taona marary reraka. Rehefa marary aloha dia mbola fandrina. Eo anefa na mbola fandrina za dia mipahitan'Andriamanitra hoe ty ny zavatra ataonao, ty ny zavatra ataonao. Raha mbola misy vehivavy miasa angambany a. Hoe ametran'Andriamanitra an'izany hoe planina amin'ny famonjena zany. Ka hoe misy vehivavy miasa vatana. Za angambany voalohany. Haleluya. Na alana andro dia miasa foana. Ary terena zany vao hoe matsiaro sakafo zany. Fa tadidiko foana hoe na dia amin'ny fotoana izay tsy azo resena aza ny olana. Fa rehefa ijoronao io dia sy maintsy resy manolonanao foana. Ka mila ampakarinao ny finoanao androany. Davida teto tsy nanam-poninina fa inirainy Jese na mitondra lango sy fromazy ho andralahany. Dia nitondra an'izany izy gaga rehefa Jese rehefa tonga tany. Gaga Davida rehefa tonga tany. Inona tsara na ny raha nirainy azy? Natitra lango sy fromazy ho andralahany. Zay ny tao andohany. Kanefa mampiady azy dia miaraka foana eny foana ny samitady sy ny tena sy ny vadikolonzy. Lasa izy dia olona fatrapanaza ray aman-dreny. Ary ny fanajany ray aman-dreny mihitsy na tonga azy nian'olo tany anaty ala tany. Tany ansa. Avy any izy no nansoana hosorana ho mpanjaka. Ary avy tany any koa izy no nansoan'Andriamanitra ny raha norainy ho any amin'ny toerana izay misy ady. Tsy nalala ninina nefa tsy Davida tsy tonga tany. Fa rehefa tonga tany izy dia gaga hoe misy lehilahy 3 metatra sy iray injay. 3 metatra sy fefany. Miasy ady ny Israely nefa ny vatantena ny feno tovapejina. Feno ferovan-doha, ferovan-tratra, ferovan-dranzo, ferovan-damosina. Ary ny sabatra anazy dia tena lava tokoa sady mavesatra. Tsy misy sany ady amin'io ny Israely. Dia tadidiko foana ny tenin'i Davida amin'ny Solomona hoe na dia amin'ny fotoana manana olana azy ianao izay azonao lazaina fa tena tsy horesina mihitsy. Fa raha ampakarinao ny finoanao ka ijoronao io olana io tsy maintsy miva io. Tena tanteraka tamin'i Davida tokoa zany. Tena tanteraka tamin'i Davida tokoa zany satria nandeha izy. Dia hoy izy tamin'ilay olona maninona tsara hoy no hoan'ny olona izay maresy an'io lehilahy io. Dia olona taminy. Ataony mpanjaka manan-karem-behivava hoy. Dia omeny azy ny zanany vavy ho vadiny. Ary tsy mandoetra ny taranadrainy. Ho an'izay olona maresy an'io lehilahy io. Lasa izy nankany amin'ny Saoly. Saoly zaho ny ady aminy. Dia hoy Saoly, sy ho resinao io fa olona efa zatra ndraiky tamin'izay ary ianao olona mbola zazakely. Dia nanaprofy ihany izy hoe zany mpiandrondre. Misy taona nalainy bera sy ny liona ny ondriko fa nasiko izy dia afaka teny ambavany ihany ny ondry. Ary rehefa ndramatray dia nasiko izy dia matiko. Dia ataoko tahaka ny anankiray amin'ireny ny Filistina tsy mifora io androany. Haleluya. Sy teka mafy azy. Teny zavatra mitranga. Dia hoy zany Saoly, reto ary ny akanjo sy ny sabatra tovy. Nataony fiarovan-dranzo, nataony fiarovan-doha. Sy mahazatra na reto. Fa leo andeha amin'izao ihany aho. Dia hoy Saoly, io lehilahy io anefa zatra ny ady hatramin'izay. Tsy resinao zany io ianao olona kely io. Dia hoy izy, aleo izy izaho hiady aminy mba ho fantatry ny Filistina. Teny aloha izy hoe iza moa io lehilahy tsy mifora io hiaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Androany namantara ny Filistina rehetra fa mahery marina ny Andriamanitra ny Israely ary ho vaika andositra manoloana antsika io androany. Haleluya. Zay ihany koa milaza tenim-pinoana aminao. Androany no ahitany Satana sy ny fahavalonao rehetra izay mampahory anao hatramin'izay. Fa mahery ny Andriamanitra ao dia
ho vaky andositra manolona anao ny olanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ho tanteraka aminao tokoa ane zany. Amen. Lasa amin'izay izy. Rehefa niazakazaka miaramila samy nanatony. Dia io amin'izay ary mbola niaika ihany Goliata. 3 metatra sy ray injay nefa Davida angamba 2 metatra sasany. Mbola ansasaky ny Goliata ny lavany. Ary nataony Goliata fomezana izy hoe ianao tsara tarebe io ve sady baromaso no mena volo. Dia hitanao fa omeko ny vorona ny fatinao androany. Dia hoy Davida taminy, ianao no manatonay amin'ny sabatra sy ny lefina sy ny lefimpoy. Fa zaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Dia ho fantatra ao androany zany herin'ny Andriamanitry ny Israely zany. Halleluja. Ho fantatra ao androany zany herin'ny Andriamanitry ny Israely zany. Nalainy amin'izay ny samtady dia nalefany. Rehefa nalefany amin'izay tonga dia teo amin'ny andriny Goliata. Ary tafiditra tany anatin'ny lohany tany mihitsy ilay vato. Dia nandeha izy, nandeha Goliata dia nohatra dia niondrika teo anatrian'i Davida. Dia teo izy dia maty. Ny zavatra tiako lazaina, ny olona anankiray rehefa matoky an'Andriamanitra, miezaka miala amin'ny fahotana, miezaka mintsy miala amin'ny zavatra rehetrarehetra, ka matoky an'Andriamanitra ianao, tsy azo n'ity zao tontolo zao tsy andevoziny ianao. Halleluja. Zao lazaiko anao, sy hoe koa rehefa miasa amin'ny orinasa ianao dia andevon'ny mpampiasa. Sy hoe koa miasa amin'ny toerana anankiray ianao dia andevon'ny mpampiasa anao ianao. Tsy vita ny asany. Ianao no manana mari-pahaizana manokana ampandroso an'io asa io. Izany no ilana ianao. Fa ny sainao amboary tsara fa olona manana maizy azy ianao io. Halleluja. Halleluja. Olona manana maizy azy na matoy ilainy orinasa io. Olona manana maizy azy na matoy ilainy. Fa sy olona mpana kory ianao io na olona sisidikany. Fa olona manana maizy azy ianao. Zavatra misy ho an'i Jesosy zany tehaka zany. Misy fotoana za mieritreritra besaka amin'ireo mpiazam-panjakana na ireo mpiasa any amin'ny orinasa any manamelo tena. Fa fantatrao moa fa na dia mpiasa amin'ny orinasa aza ny toerana misy ianao, tsy olona ambany ianao. Fa matoy ianao zany miasa amin'ny orinasa io, olona ilainy ianao. Tsy vita ny asany dia ianao ny ilainy. Ampandroso ny asany. Noho izany tsy olona ambany akory ny toerana misy ianao, fa olona ilainy tany sy ny fanjakana ianao io. Ary manana mari-pahaizana manokana ianao anaovana io asanao io mba ampandroso ny orinasan'ilay olona dia ianao no napetrany eo. Noho izany esory aminao ny fanamelohan'ny tena rehetra. Fa mahery ny Andriamanitra ao. Ary amin'ity androany no anaporofo-n'Andriamanitra fa tena mahery ny Andriamanitra ao. Ary vonona hiarana ao izy. Naiza le anao dia misy Andriamanitra mahery ny momba anao. Halleluja. Halleluja. Na inona ny toerana misy anao dia hifalio. Mety mivarotra ihany koa ianao. Ilain'olona ihany koa ianao matoa misy mividy ny entanao. Ilain'olona ihany koa io toerana misy ianao io. Zay zao mpanompon'Andriamanitra dia ilainy zay amin'ny toroteny. Ianao mivarotra dia ilain'olona ihany koa ny entana amidinao. Fa aoka ianao atoky hatramin'ny fahafatesana. Aoka ianao atoky amin'ny asanao anatrehan'Andriamanitra. Fa aza manamelo tena zany ianao. Za manko mitety faritany dia ohatr'izao dia any mitety faritany any dia rehefa misy olo-tiako any dia hijangajangany tandremo aoka hitoetra amin'ny fanatrihan'Andriamanitra isan'andro ianao. Aoka ianao ametraka an'Andriamanitra ary anana fatahorana an'Andriamanitra. Amen. Matahora foana n'Andriamanitra hatramin'ny kely indrindra azy. Tianio tsara fa nisy fotoana ane rehefa resiny Davida Saoly ndeha niady tamin'ny Filistina zareo dia ozy ny vehivavy tao Jerusalema.
Saul nafaty arivorivo fa Davida nafaty alinalina. Ny rehetra amin'izay ary ny fahatezerany Saul hoe zaho ilay natao nafaty arivorivo fa Davida natao nafaty alinalina. Ny rehetra ny fahatezerany. Inona sy inona sy nataony nitondra miaramila besaka izy dia nitady an'i Davida eraky ny tendrombohitra rehetra andeha ho vonoiny. Satria raha mbola eo Davida dia le filaza foana izy. Tsy fantany nefa fa tao amin'ny toerana izay nisy azy. Tao Davida. Fanohy Davida no mazy ny tanan'Andriamanitra. Dia hoy namany Abisay namany Davida, maninona raha tonga dia le fonoko io Saul io izy ataoko miatra amin'ny tany misy lefina dia matoko ny ray aman-dreny io. Satria tratrany zareo zao matory daholo. Zareo mandehandeha eo. Fa hoy Davida, tsia! Aza manendry ny olombositry Jehovah. Halleluja. Aza manendry ny olombositry Jehovah. Azosika atao zany. Fa amin'Andriamanitra zany tsy mety. Fa matoa io nataony mpanjaka dia olona nosorany io. Ka na dia niala taminy azy Andriamanitra, na momba azy Andriamanitra, aoka ianao, aoka isika sy nendry olombositry Jehovah mihitsy na dia diso azy zao zavatra ataony zao. Fa ny fitondran-dranony sy ny sabatra anazy, ny lefiny ny hoentsika sy ny fitoeran-dranony. Marana niny Davida dia niteny hoe, ry Saul mpanjako, raha novonoiko ianao dia matoko. Ary nahoana ny miaramila anao sy ny mpiambina anao, tsy nahita ny nanalako an'ity lefina anao ty sy ny fitoeran-dranonao teo akaikinao. Nahoana ianao ozy izy tamin'ilay mpiambina, tsy niambina ny olana rovanao. Fa raha novonoiko izy dia maty. Fa sanatria amiko ny anendry ny olombositry Jehovah. Dia hoy Saul taminy sady nitomany, ry Davida, ombanao any Andriamanitra dia hita ianao izy, ary tsy ho resy anady zany ianao. Dia lasa Davida avy teo. Teneny Jonathan indray, i Davida efa mitsoka ny rainy Jonathan i Saul ray mpanjaka. Manenjika ny Davida any. Fa i Jonathan indray mbola mitondra sakafo ho an'i Davida ihany. Rehefa maty amin'izay Jonathan dia hoy amin'izay Davida, oronony aminao ary Jonathan naralahako, fa ny fitiavanao ahy ozy izy dia mihoatra ny fitiavan'ny vehivavy. Zany hoe isika na mandeha azy ianao miasa anao, na mandeha azy ianao, ninonina ataonao mitokantranonao any, manana fahatahorana n'Andriamanitra. Manana fahatahorana n'Andriamanitra. Fa rehefa tsy manana fahatahorana n'Andriamanitra anao dia sisy fiarovana. Fa ny fahatahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Fa raha ao anatinao ny fahatahorana n'Andriamanitra, jerevo tsara moa manomboka androany, fa iova tanteraka ny fiainanao. Ary zany dia tonga amin'ny olona izay manana finono zany. Na dia lazainao fa tsy azo resena aza ny olona manoloana anao, fa rehefa hijoronao amin'ny finoana io dia ho resy manoloana anao foana. Halleluja. Ny fiarovan'Andriamanitra dia tena mahagaga. Fiarovan'Andriamanitra. Misy taona Davida mitendry lokanga satria nijirina fanahy ratsy Saul. Dia ny fitendren'ny Davida no manala ny fanahy ratsy eo anatiny. Dia jerevo tsara fa nitorany lefina amin'izay Davida. Fa ny ela kely ohatr'izao fotsiny Davida dia afaka. Zany hoe izay rehetra nanisy rasy azy, satria Davida matahotra n'Andriamanitra, dia niala maina daholy izay rehetra nanana eritreritra azy taminy. Na iza nanenjika azy dia reraka fotsiny. Fa Davida narovan'Andriamanitra. Nahazo voninahitra ny Israely tamin'izany. Rehefa maty Goliata, nahazo voninahitra ny Israely. Ndray andro ihany koa fiarovan'Andriamanitra ihany lazaintsika. Ndray andro Josafata, rehefa hiady amin'ny tanàna Kiamona sy ny Moabita sy ny Amonita izy sy ny zanaky ny ansinanana rehetra, tena natona teo amin'ny tempolin'i Jehovah izy, niansoandro fifadikana ho an'i Jerosalema sy ny taranaka Joda. Dia nahazo hafatra izy hoe aza matahotra Josafata,
fa Jehovah ny amonjy anao. Diny io tsara nefa ny miaramila avy nanafika tanana anankiray dia nitondra entana be dia be. Dia napetrany teo dia anafika ny zanak'Israely indray izy. Tsy hainy anefa fa nandefa otrika avy tany an-danitra Jehovah ary ireo samyreo ihany no nifamono. Tao anatin'izay dia afaka i Josafata sy ny miaramila tsy niady akory fa nataon'izy ireo rehefa maty ireo miaramila ny Amonita sy Moabita sy ny zanaky ny sinanan'ireo dia nitatitra ny entanan'ireo nataony ka ilay fahadisom-pahana ny tenana tamin'ny ady teo dia lasa nivadika fitahiana nandritra ny 3 andro ny sesy nitatitra an'izany. Haleluya. Midika zany fa tokony manankina ny fiainanao na tren'Andriamanitra ianao. Jereo ihany koa Samson. Rehefa andeha mitoerana anankiray izy dia nisy liona tanora ny herona taminy. Zavatra sy ampoiziny zany ianao ve zany mandeha an-dalana ohatra zao dia avy le liona avy any tonga dia andramatra. Fa liona tanora sady lava ngeza be. Tampoka teo tonga dia nandramatra ny Samson izy. Fa inona no lasaka tao amin'ny Samson? Fa na Jehovah no lasaka tao anatin'ny Samson tonga dia natazaka izy. Arakaraka ny nahatongavan'ilay liona nandramatra azy nilasaka ny fanahin'i Jehovah. Rehefa ny miaramila ny Jehovah zay miady tsy azo ataony inona. Fa nisamasamahan'ny Samson tsara mihitsy ilay liona dia matiny. Dia nesoriny teny an-dalana. Amen. Amin'ny fotoana misy ady zay sy resinao. Misy olana zay tena azo lazaina hoe tsy resinao mihitsy. Fa rehefa tena matoky an'Andriamanitra anao, na aiza le anao, ka matahotra an'Andriamanitra anao, tsy manendry olom-baositra anao, vavaka tsara anao. Rehefa matahotra an'Andriamanitra anao dia lazaiko aminao tsara. Fa amin'ny fotoana tokony hiarina ny zavatra na loza aminao. Dia tsy tara misy ho Andriamanitra io mandasaka ny fanahany aminao, hiaro anao tsy ho tratra ny loza izy. Haleluya. Hiaro anao tsy ho tratra ny loza izy. Ianao zao misy zavatra ilan'Andriamanitra anao. Fa zao lazaiko aminao. Raha misy tanora mifankaty tonga dia ataovy ny soram-panambadiana. Aleo sy hisy fijangajangana ato anatin'ny fiangonana. Mba hitombony fomban'Andriamanitra anao. Fa tsy hoe ianona sy anona ho ny miaraka. Ianona sy anona ho ny miaraka. Raha mbola mianatra anao dia ajanony aloha ny fitiavana. Raha mbola ny ray aman-drenao miantoka ny ekôlazonao dia ajanony ny fitiavana. Fa mbola tsy mendrika anao zany satria olona mbola tsy mavita teny anao. Fa raha ianao no miantoka ny saram-pianarana anao ka mitokantrano manokana mavita hofantrano ka nambady amin'izay ianao dia rariny. Satria sy misy idirany ray aman-drenao intsony ny fiainanao fa olona efa maleo teny ianao. Fantatro fa tena mirongatra ny fanana fijangajangana. Ary mitady aresin'ny kristianina izy. Fa zao lazaiko aminao. Androany anefa zany. Dia tsy hanan-kery aminao. Na dia nisy aza teo aloha. Izy fanan'Andriamanitra misy anafaka an'izany ao anatinao. Ary hitondra famelan-keloka lehibe ao anatinao izy. Amen. Tsy ady mitrosana olana ihany miady. Amen. Fa ny fijangajangana ihany koa dia ady. Tsy mety resinao misy te hiala ianao fa tsy afaka. Fa hoy aminao hoe ho hitanao tsara fa herin'ny Andriamanitra ao. Asehon'Andriamanitra aminao zany heriny zany. Fa rehefa ny fanahin'i Jehovah milasaka ao anatinao, marikoriko anao daholo zao fahotana rehetra zao. Haleluya. Jerevansika ihany koa fahatokina an'Andriamanitra. Azonona ve zany hoe lehilahy anankiray ao anatina lavaky ny liona nona be dia mbola voarin'Andriamanitra ve? Ny fiarovan'Andriamanitra dia misy misafidy na iza na izy. Fa natao anatin'ny lavaky liona azy Daniel dia mbola nisy anjely nampahery azy. Nakaton'Andriamanitra ny vavan'ny liona sy hikasika ny Daniel na inana azy akory. Ny lafaoro misy afo mirehitra ny Sadraka, Mesaka, Abednego. Lafaoro misy afo mirehitra.
Nampijirina tao izy telo lahy ary namany zay nanipiazy tao dia maty ny afo. Fa izy telo kosa tao natorony nataony dia avy teo izy nifody dia nandehandeha. Fa finaretana ho azy zany. Ary gaga ny mpanjaka, moa azy telo lahy mifatotra va no nataontsika tao anatin'ity lafaoro misy afo mirehitra ity. Hoy ny abokadiny zara-mpanjaka. Dia hoy ny tandapy, eny tompoko, fa za kosa toa mahita efada tsy mifatotra ary ny anankiray amin'izy ireo toa zanak'Andriamanitra. Haleloia. Izany zavatra zany tena mampitombo ny finoantsika mihitsy. Mampitombo ny finoantsika fa tsy maintsy resika tsy izao tontolo izao ty. Aseho sika manomboka androany fa mahery ny Andriamanitra sika ary ady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sika ho fampizoroana zany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny olona mangasika sy miverindalina dia mampalahelo izy satria tsy manana fitiavan'Andriamanitra. Fa raha olona manana fitiavan'Andriamanitra anao ka tafotoana amiko na tafotoana amin'ny apôstôly na tafotoana amin'izy, sy izany ny vavahanao ato fa Andriamanitra ny vavahanao ato. Haleluia. Sy maintsy ajoro ny fanjakan'Andriamanitra manomboka androany ary sy maintsy vitansika zany. Hanao tempolo Solomon sika, zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara zany. Be dia be ny manan-kivy anahy fa hoe hanala-baraka tena za, hanala-baraka ny fiangonana ary hanala-baraka ny fianakaviako sy ny mpiray-tampo amiko. Dia hoy izao hoe eny fa na dia manoloana ny zavatra tsy azo resena azy. Ny teninao mety tsy azoko resena fa mety hoe hanala-baraka ny fiangonana sy ny tenako ary ny fianakaviako no hananganako an'io. Fa za kosa milaza aminao fa ny Andriamanitra zay ivavahako dia Andriamanitra manan-karena izy ary Andriamanitra tsy azo resena izy. Ary azy Jehovah no manao trano miasa foana ny mpanao azy. Noho izany Andriamanitra misy no hiasa ao anatin'io. Dia ho hitanareo sary vanja ny vavanareo zany. Haleluia. Sary havana manam-pinoana ary ho hitanao eo fa sy maintsy misangana ny fanjakan'Andriamanitra. Sy maintsy membonatra Andriamanitra fa nomezam-bonatra n'Andriamanitra fa avy tany tempolon'ny Solomon. Ho hitany malagasy rehetra mihitsy, ho hitany maso fa vehivavy nanangana zany teto amin'ity firenena ity. Haleluia. Haleluia. Dia ho sapanao zany. Firy ny olona manesoneso ahy fa iomezako fotsiny. Za matokony Andriamanitra ivavahako. Efa firy zay ny loza niatra tamiko fa mbola tsy ihany za. Mahery ny Andriamanitra anahy ary tena manana finoana lehibe misy aho fa io Andriamanitra sy hanala-baraka anahy zany io. Io Andriamanitra sy hanala-baraka ny fiangonana zany io. Andriamanitra sy hanala-baraka ny fianakaviako zany io. Andriamanitra sy mpanala-baraka izy fa mpanome voninahitra izy. Haleluia. Haleluia. Hitanareo sary zany hoe fananganana fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy mora zany. Ny olona manesoesona daholo fa hodiko marenina. Za matoky an'Andriamanitra. Zany no anentanako antsika hoe vola fitady. Ianao mitady vola dia zay ery miasa mafy. Anjaranao ny manohana vitansika io. Efa nitady hevitra nomezana voninahitra n'Andriamanitra faratampony za. Inona tokony hanomezako voninahitra? Omeko voninahitra Andriamanitra amin'ny hira. Omeko voninahitra Andriamanitra amin'ny toroteny. Omeko voninahitra Andriamanitra amin'ny fitafiana. Omeko voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainako manontolo. Na amin'ny fihinana na amin'ny zavatra rehetra na amin'ny alehako omeko voninahitra izy. Fa tsy misy voninahitra mahafa-po anahy. Tsy misy tena voninahitra Andriamanitra hoe misongadina hitany olona. Fa rehefa miteny Jehovah amboary ny tempoly. Tempolon'ny Solomon ozy amboary. Fa laza maneran-tany rehetra io dia ho tanteraka ny fanirianao fa ho hitany maso rehetra io. Haleluia. Haleluia. Rehefa miteny an'izany Andriamanitra dia tonga saina hoe io zany ny faratampony hanomezako voninahitra Andriamanitra. Satria ho hitany tany sy ny fanjakana rehetra io. Ho hitany tany sy ny fanjakana rehetra. Tsy mampaninina na vita raha ny tempolon'ny Solomona ka lain'Andriamanitra miakatra any an-danitra. Satria za sy manana zanaka mpandova, za sy manana vady. Sy tokony asa saina amin'izany hoe ataoko inona koa anao an'izao anao an'izao. Fa zao lazaiko aminao. Izao tontolo izao sy ny filana. Sisy raha rahiko an'izany. Fa hoana
Ny anomezako voninahitra n'Andriamanitra fara-tampony ho hitany be sy ny maro fa ny fiangonana kristiana miaravavaka dia manome voninahitran'Andriamanitra. Haleluya. Rehefa nijerena ny baiboly, Solomona dia mpanjaka endry nalaza maneran-tany satria inona no nataony? Nanao ny tempolin'i Jehovah izy. Nanao ny tempolin'i Jehovah izy. Izany fanamboaransika n'io tempoly io, anomezantsika voninahitran'Andriamanitra fara-tampony, zavatra hita misongadina io ary zavatra hita miariary io dia ho hitanao ny fahavitana io. Amin'izany fotoana zany dia angina daholo ny mpankala rehetra. Amin'izany fotoana zany dia ho sapanao fa mba nandray anjara tao anatin'izany ianao. Haleluya. Katona amin'izay ny vavan'olona mpanenjika rehetra. Fa raha misy manenjika anao azy rarahina. Raha misy miteniteny rasy anao ho dio marenina. Si anatin'ny fiemorana intsony sika zao. Raha misy manenjika anao dia lasa miemitra anao hoe inona hono dia maninona dia miemitra anao. Fa izay manenjika ny rinany aza mierika mijery azy akory. Fa miroso foana ianao dia ny tanjona anao ezaotra trarany. Fa raha mbola mahery ihany koa ny Andriamanitra antsika, izay namonjy antsika dia ho hitanao eo fa sy maintsy hivoaka mpandresy mihoatra ny fiangonana rehetra sika. Haleluya. Haleluya. Ianao ve mino n'Andriamanitra? Na zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'i Daniel sy lany liona izy. Amiko zany mbola zavatra kely. Raha zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'i Sadraka, Mesaka, Abednego tao anaty lafaoro misy afo mirehitra dia tsy may. Aminahy zany mbola zavatra kely zany fanomezana voninahitran'Andriamanitra zany. Fa mitady zavatra mihoatra an'izany anehoako ny finoana atao anatiko mba ho hitan'ny olona fa mino n'Andriamanitra za. Haleluya. Anehoako ny hery atao anatiko mba ho sampany olona fa misy mpaminany lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena eto. Haleluya. Haleluya. Noho izany ampiakaro ny finoanao fa iseho aminay ny voninahitran'Andriamanitra. Haleluya. Ianao io iseho aminay voninahitran'Andriamanitra. Ianao io iseho aminay voninahitran'Andriamanitra. Iseho aminay voninahitran'Andriamanitra. Aza matahotra izay lazain'olona aminao sy ny olona manambanimbany anao. Sy ny olona iny mitompo ny teny farany eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra. Zavatra kely foana. Raha mbola tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra Sadraka, Mesaka, Abednego ka nisy lelan'Andriamanitra tao izay lazainy ny zanak'Andriamanitra niaro azy. Fa za ty ahita zavatra lehibe mihoatra an'izany ny natao anatiko ato. Ary ezaka mba hitany olona an'izany hoe mbola misy gazy azo tenaina ato, mbola misy gazy mpaminany ato mba ho sapany olona ihany koa fanome voninahitran'Andriamanitra. Andriamanitra mampanao anany tempolin'i Solomona tsy maintsy vitansika io. Na iza ndray anjara, na iza ndray anjara. Ny fantatro tsy maintsy mena voninahitran'Andriamanitra. Haleluya. Haleluya. Vonavena me voninahitran'Andriamanitra. Saul lazainy Ezekia rehefa nafika azy ny miaramila ny Sankeriba. Niditra tao am-piangonana izy dia niteny Jehovah ho, ianao no itokiko. Iza hozy izy nitokiny? Manomboka androanao zany mila matoky an'i Jehovah ianao. Na amin'ny zavatra inona fa tsy azo resena misy azy, eo no itokinao an'Andriamanitra. Jehovah ianao no tokiko. Misy ihany koa ny teny amin'ny baiboly hoe ianao hozy izy manala ny manitra hiala ny vovoka. Ianao no mampandresy, mampahery ny malemy. Ianao no mpamonjy ny tsy manan-kely amin'izay fotoana. Ianao Jehovah no itokiko, hoy Ezekia mpanjaka. Zavatra nisy anefa hoy Andriamanitra tamin'ny Isaia mpaminany. Lazao Ezekia mpanjaka fa za hiady amin'ny Sankeriba. Dia lazao an'i Ezekia zany fa sy azy niady fa ny Jehovah. Dia ho hitana fa androany alina ihany ny androm-pahako an'io. Ny vahoaka rehetra fa niteny tamin'i Ezekia, kenao mamono zanakay madinika aizany ilay anay ho rava ny tranay ohatran'izao. Fa Ezekia miteny hoe Jehovah no itokiko. Mpamonjy sy manan-kely amin'izay fotoana izy. Tsy ho tohatra antsika io na herim-batana fa Jehovah no itoky antsika. Ny alina iny ihany
maraina ny ady anomboka ny aliny niany 5:20 alasiraetsy miaramila ny sankeriva tonga de miararipaka maty ndray alina fotsiny zany riavana mety matratra 5:20 alasiraetsy ve manany anao finono fa izy voninahitran'Andriamanitra lehibe iseho fiainanao. Haleluya! Izy voninahitran'Andriamanitra lehibe iseho finonao sady manakara zavatra avoavo leta kokoa tsy mety aminao mipetraka sotra amin'izao fotsiny mitadiava zavatra avoavo leta anomezanao voninahitran'Andriamanitra de miezah manatoesaina manova fiainana fa sy nitoesainao tamin'ny 2023 mbola iny ihany 2024 fa miova toesaina aoka ianao iova toesaina amin'ny fanavoazan'ny saina fa za de minan'Andriamanitra ary noky ihany koa fa io Andriamanitra io anova tanteraka ny fiainanao io hitatana ny dianao io tatana ny lalanao io ary io sy anala-barakanao zany fa nome voninahitranao io miezanao atakatra zavatra avoavo lenta kokoa miala amin'izao toeranao zao fa mipetrahana toerana avoavo kokoa fa miankina aminao ihany toesainao anandratan'Andriamanitra anao. Haleluya! Zavatra misy tovy mafy ary miaka mazaho toerana ianao jery ten'Andriamanitra afisika jerevansika eo amin'ny Korintiana testamenta voalohany testamenta vaovao zany Korintiana 2 Korintiana 2 toko 4 amin'ny anjininy 4 Korintiana 2 toko 4 amin'ny anjininy 4 zao no voalaza ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Korintiana 2 toko 4 anjininy 4 fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay dia amin'ny faharetana be amin'ny fahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fantrana amin'ny kapoka amin'ny fatorana amin'ny tabataba amin'ny fisasarana amin'ny tsy fahitan-tory amin'ny fifadian-kanina amin'ny fahadiovana amin'ny fahalalana amin'ny faharipo amin'ny famoram-panahy amin'ny fanahy masina amin'ny fitiavana na fitiavana tsy miasara velatsihy amin'ny teny fahamarinana amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fiadiany fahamarinana na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia amin'ny voninahitra sy ny fahafamonahitra amin'ny laza ratsy sy ny laza soa tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany tahaka ny fahaizana nefa tsy atao maty tahaka ny ampahalehilovina nefa faly mandrakariva tahaka ny malahelo nefa mampahanakarenany maro tahaka ny tsy manana na dia kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra. Amen. Enoy tsara ary zany teny zany amin'ny fiainana rehetra ozy izy dia manome voninahitran'Andriamanitra izay matetika ny apôstôly dia voakapoka ataony voninahitran'Andriamanitra zany mandalo fahasairanany tsy maintsy andalovany fahasairanany kanefa nozy izy ohatrany hoe malahelo nefa faly foana lazaina fa mahantra nefa mampanankarenany maro dinio tsara fa ohatrany foana lazainy
ohatrany hoe malahelo nefa faly mandrakariva. Tsy azoko misy izay tsy nilazaina. Efa nieritreritra za vao nasapa hoe tsy misy fahoriana tsy miatra amin'ny zanak'Andriamanitra raha mbola eto an-tany. Nefa izany rehetra izany toa alahelo nefa lasa mivadika fifaliana mandrakariva. Ohatrany hoe misy alahelo ry ambadika ariva nefa rehefa avy eo faly mandrakariva ianao. Ianona hono dia ohatra zao dia kakaka amin'ny fiomezana indray rehefa avy eo. Hoe zana andeha tary dia nisy zavatra nitranga ohatra zao. I fahoriana mahazo anao io ho tonga fiadanana io. Ho tonga fiadanana io. Tsy misy olona sy ory zany. Ory misy ny zanak'Israely teo anatreny Goliata. Moa raiky tahotra va izy dia nivaraontsany. Ory izy, natahotra izy, tsy hita amin'sony Zaele, lehilahy ngeza be ady aminy. Kanefa mbola teo Davida. Andriamanitra tsy mifidy olona fidiana. Tsy mifidy olona, tsy mijery tavan'olona, fa izay rehetra mahatoky azy. Ny saina sy miovaova dia arovany amin'ny fiadana tanteraka. Mbola teo Davida nanala ny enatra ny zanak'Israely. Mbola teo Davida nanome voninahitra ny anarany Andriamanitra ny Israely. Na dia natonga olana tamin'ny Davida ary zany satria sy tiany mpanjaka intsony izy ka tadiaviny ho lefonina amin'ny lefony. Jehovah nampandositra tany anaty ala tany. Izy ary nanatitra sakafo azy. Zanak' Saoly mpanjaka ihany dia i Jonathan. Dia hoy Jonathan tamin'ny Davida, i Saoly mpanjaka raiko dia tsy azonao mihitsy. Fa ianao no mpanjakan'i Israely, izaho no manarakaraka anao. Izaho no manarakaraka anao. Tsy ozy sakafo dia nomeny sakafo. Tandremo fa lasa mitoerana ohatrao zareo mitady anareo. Dia magaga, eo i Saoly sy ny miaramilany, dia ny olona tokony hitsoahana mihitsy ny an'i Davida natonony. Izany ny olo matoky an'Andriamanitra. Halleluja. Ny olona tokony andosirana hoe reny zareo ndao tonga dia andositra. Fa rehefa tonga ny mamatonala nanatory daholo reo. Izy nanatona naka ny fitoerany rano sy ny lefony. Dia niteneniny amin'izay ny mpiambina. Ry mpiambinao, nahoana ianao sy niandry tsara ny mpanjakanao tamin'ny alina, fa raha novonoko izy dia matoko. Fa za sy amono nanendriny moso Jehovah. Jereo fa tsy anko ny fitoerany rano sy ny lefony. Tevo samy gaga inona ntsony moa zany atao. Lasa nody i Saoly sy ny miaramilany. Satria ny olona hiady aminao azy tsy nandositra fa vao maika izy naka famantarana taminy hoe resiny reo raha ny ajivany. Ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Fiasan'Andriamanitra mahagaga. Fa mialay ianao amin'ny toeranao kivy lava io. Mialay ianao amin'ny toeranao io. Ndraindray fitafiana foana ao anatin'ny sainao rehefa matsara ny fitafiana dia tsara. Tsara zany. Ahitan'olona hoe matotra tsara. Fa aoka ianao sy hivadika fijejojoana fotsiny. Fa ny saina ihany koa mila miova. Mahatakara zavatra lavitra. Sonjovy dieny zao no avy. Aiza moa no avinao? Ao amin'Andriamanitra. Fa ny fitahiana dia andohany marina. Pesaka ny olana ny aon'Andriamanitra fahagagana. Hery petera zany efa voafatotra zao amin'ny gadra vy. Fa hovonoana ny maraina an'iny. Fa tonga ny anjelin'i Jehovah namazy. Zany voninahitra Andriamanitra zany. Zany tokony kasaintsika hoe manomboka androany inona ny voninahitra Andriamanitra tokony iseho amin'ny fiainanao. Ady lava ve zany atrena dia sy mba andresy mihitsy. Vavan'ny olona ve zany ataonao ankararo ny fonao. Io nasinao kasibosy azy izy sy maintsy miteny foana. Ninona teneny mojima reniny. Fa sy niteny ny vavan'ny olona androany hamaritra ny fiainanao ratrizay. Halleluja. Halleluja. Aleo iteny zay teny fa ianao sy maintsy misandratra. Aleo anarazy zay anarazy
ianao sy maintsy miakatra foana. Aleo anezika zay anezika fa ianao sy maintsy lohany fa na fa izy any amin'ny rambony any izy. Tadiavy ianao zavatra nomezanao voninahitry'Andriamanitra manomboka androany. Haka ianao anana fahafoizana ho an'Andriamanitra. Ialana amin'ny fanotrana. Fa izay manam-pahafoizana mitombo fananana. Fa izay kahitra kosa lany be. Mba ialana amin'ny fanotrana dia mila mahafoy. Ary ako ianao hikasaka ny voninahitry'Andriamanitra manomboka androany. Ny olona rehetra nahita ny voninahitry'Andriamanitra daholo. Tianio tsara Samsona zany rehefa miady. Valany rano nomby. Saondry iny. Valany rano boriky. Anankiray nahafatesany arivolà tamin'ny fahavalo. Gideona izany iady amin'ny olona sahala amin'ny torapasika. Ary ny kalesiny ohatra ny valala sy taisa. Zanak tansinanina rehetra iady aminy. Fa hoy Jehovah tany Gideona. Mifidiana 300 lahy. 300 lahy ve dia iady amin'olona manetsiny. Fa io raha Jehovah miasa sy misy masakrana. Sy nila niady akory Gideona. Sy nila niady Gideona fa zao izy 300 lahy. Mitondra fanilo izy dia trompetra dia vilantany. Dia zao izy tsofina ny trompetra dia akapoka amin'izay ny vilantany vakina. Dia rehefa manao ny 100 lahy eto dia manao tapitra ny anay dia manao indray nareo dia manao indray. Rehefa natondry zareo zany sy nila sabatra entina miady. Fa rehefa taitra tamin'ny torimaso ny taranaka-monita sy ny medianita sy ny hitahita rehetra, zareo ihany ny famely maty ripaka teo daholo. Hoy aminao hoe aza matahotra ny fahavalonao. Na amin'ny zavatra lazaina fa tsy ho azo resena azy. Fa rehefa miakatra ny finonao ka hijoronao zany, tsy maintsy hivoaka mpanresy foana ianao na manahoana manahoana. Izay rehetra olona nitoky tamin'i Jehovah dia narovany. Teo Ezekia narovany tamin'ny Sankeriba. Teo Daniela narovany tamin'ny vavan'ny liona. Sadraka Mesaka Abednego narovany tamin'ny lafaoro misy afo mirehitra izay nafanaina impito. Narovany ihany koa Josafata tamin'ny fahavalo. Narovany ihany koa ny zanak'Israely rehetra tamin'ny fahavalo. Raha vakina io dia tantara manambara ny fiarovan'Andriamanitra. Izay ihany koa milaza aminao. Sy izy fahoriana ho tonga aminao zany intsony. Ary raha misy manenjika anao na milaza zava-drasy anao na manely saoratsy momba ny fiainanao, mody mareniny. Tsy miankina amin'ny tenin'ny olona koa ny hamaritra no avinao rehetra. Fa io Andriamanitra io mamaritra no avinao rehetra io. Ary no avinao rehetra efa eo an-tanany. Amen. Ampakaro hatrany ny finono. Aza mipetraka amin'ny toeranao zao fa ampakaro ihany koa ny toe-sainao. Fa sy olom-pona akory ianao fa olo manana maizy azy. Ary nanana mpamorona ianao fa sy zavatra tonga ho azy. Matoky azy ianao. Tsy hisy olana ho tonga aminao zany. Fa na misy aza ny olona sy maintsy misy ny vahaolana. Ny olona sy tianao fa Andriamanitra tianao foana. Ary milaza aminao afaka sy tianao ny olona rehetra fa Andriamanitra tianao foana. Matoky azy na mizavatra azo lazaina fa tsy azo resena azy. Eo misy ny ampakarana ny finonao. Fa ity olana ity dia hijoroana hatramin'ny farany ary sy maintsy mivaha. Anao zavatra lehibe ho an'i Jehovah isika. Tsy misy manaiky resy zany koa eto e. Tsy misy manaiky resy ny Sadraka Mesaka Abednego zany. Tsy misy manaiky resy ny Daniel zany. Andriamanitra iray ihany ivavahana. Misy ny olona miteny anao hoe tsy vitanao ny tempolin'i Solomona fa Solomona ny mpanjaka. Afaka tonga dia miteny olona amin'ny arivolay izy hoe ataovy zao dia ataony dia vitany. Mpanjaka izy na vitany zany fa ianao moa iza. Dia hoy zao hoe za zanak'Andriamanitra. Za ihany koa mpanjaka. Satria vavy tokan'Andriamanitra mpanjaka fa
Fa ho hitanao ihany koa fa na i Solomona tamin'ny androny aza tsy hitovy amiko. Halleluja. Tamin'ny alina ny vangen'Andriamanitra. Nisy zavatra nahasorenana ary niatra tamin'ny fanahiko misy le izy. Nialako ny vatako tamin'ny ala dia nandeha ny fanahiko hoe andeha tady zavatra misy aho. Dia nisy lehilahy tafaresaka tamiko anjely izy. Tsy mbola nanova endrika aloha izy. Fa anjely dia hoy izy andeha ho aiza ianao? Misy olona tadiavy koa eto. Andeha ho aiza ianao? Izy andanonao miverina. Sy ianao mandidiny fiainako aho. Fa za ihany dia Andriamanitra. Dia avy teo nisy feona nakoako be tany an-danitra. Dia hoy izy lehilahy io, tsy verina ianao. Ka izany izy io anjely Mikaela tonga dia trotrono za dia naveriny. Izy moa ngeza be. Dia naveriny dia tonga tao an-trano rehefa vitako ihany ny mission. Nisy feon'Andriamanitra amin'izay tonga. Anaka, aza matahotra. Ary aza mivadi-po. Fa izao lazao amin'ny fiangonana rehetra hoe tsy misy fahavalo majanona manoloana anareo. Izao ozy izy. Izao ozy Jehovah Andriamanitra nofo rehetra. Tsy misy zavatra mahagaga izay tsy haiko atao izany. Fa esory ao anatin'ny fonao ny alahelo. Esory ao anatin'ny fonao ny fahakiviana. Esory ao anatin'ny fonao ny orory sy ny ayay. Esory anatin'ny fonao ny tahotra. Fa lehibe dia lehibe Jehovah Andriamanitra ao. Matoa izy mipetraka eny ambony lanitry ny lanitra sy fiandrianana. Dia lehibe izy. Ianao ny mpanompoka izay ny fidiko sy ireo ondro visy izay miaraka aminao ireo. Dia lazao azy vita ny adiny, tapitra ny adiny, dia ampionony izy. Fa manomboka androany ho vao ny toe-saina fa lehibe ny Andriamanitra ao. Halleluja. Dia ozy taminy ahoana ny fomba fanovana toe-saina? Ny fanovana toe-saina ozy dia zao. Mba hovaina ny zavatra ao anaty tokantrano fa sy ho foana. Miova ny toe-saina, miova ihany koa ny fitafiana. Satria olona sandratr'Andriamanitra zany. Miova ny fitafiana, miova ny toe-saina, sy miondroka mijery ny tany foana fa mba mitraka mijery ny lanitra. Zao Jehovah ozy izy amaly ny fahavalonareo. Dia nitaraina taminy aho hoe Jehovah, misy manan-kivy aho fa Solomona ho ny mpanjaka. Navitany an'io tempolo io. Fa za sy mpanjaka zany. Za ohatry zao vehivavy ihany. Dia hoy izy, na i Solomona tamin'ny voninahiny azy tsy nanana herim-po tahaka anao sy ny mpiara-mivavaka aminao. Raha tsy vitanao io ozy izy, dia zao no anao azy. Ampitafiko ny voninahitra ny fiangonana. Faly ny foko ravoravo ny fanako satria Andriamanitra misy mitransehatra eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra misy mitransehatra eo amin'ny fiainantsika. Noho izany, esory aminao ny fahakiviana, esory aminao ny tahotra, esory ny ayay, esory avokoa zavatra manelingelina. Fa Jehovah Andriamanitra misy efa mampionina anao. Fa vita ny adinao, voavela ny elokao, ary ny valim-pitsy izay atolo dia efa eo an-tanany. Dia ho raisinao zany manomboka amin'ny androany ity. Dia raha sy lazary voninahitra ny eo an'i Jehovah Andriamanitra irery any. Halleluja. Ndao sika hitady zavatra hanomeza sika voninahitra Andriamanitra faratampony mihitsy. Miezama mamaky Baiboly. Miezama mitady zavatra foana anaty Baiboly. Aza variana amin'ny matory anatin'ny toroteny zany ianao. Fa ianao io olona tena ilainy ianao. Ilainy tany sy ny firenena ianao. Ny anahy dia zany foana. Anangana ny fanjakan'Andriamanitra sika. Miainga amintsika viso zao. Viso aloha sika androany fa jerevanao ny sabata. Za no miteny an'izany. Jerevanao ny sabata ho avy io. Raha sy fenipoka ty Betlehema an-Joda ity. Fa anao zay tonga eto androany aloha mandray ny afatr'Andriamanitra. Ampionony ny oloko. Hoy Jehovah Andriamanitra reo.
laza ho azy fa vita ny adiny sady voavelany elony ary andray indroa aveny amin'ny tanany Jehova izy ho valim-pitsia atony eo an-tanany. Amen. Ho tanteraka aminao tokoa ane zany. Azakivy, azaketraka, azavarina mijery ny fahavalo sy ny fanenjehana fa sy mamaritra ny hoavinao zany reny. Jere foana ny any aloha dia miazaka za ataovy izay tratrarana ny tanjona. Midera sy ny laza ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Engany eny le vehivavy rehetra ataon'Andriamanitra tahaka ny Rota. Engany eny lehilahy rehetra ataon'Andriamanitra salamboazy. Ho tahiny Jehova nay anareo amin'izay rehetra ataonareo. Eny na dia nisipona Saulo imbareza ny fiainanareo teo aloha. Fa androany kosa Jehova anomenareo fiadanana ane izy. Anomenareo hery ane izy. Anomenareo izay rehetra angatahanareo ane izy. Na inona voninahitr'Andriamanitra iriny fonao dia ho tonga aminao ane zany. Ho tanteraka aminao ane zany. Satria tonga hialoko ambany elatry ny sotoy ianao. Dia miorena tsara aza miova. Amen. Asandrato ny tananao a. Dia misoran'Andriamanitra ny amin'izany tenin'Andriamanitra. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 sy ny radio fifoazam-pana 2 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.